Efa niverina tsikelikely ny fampianarana tena nivon'ireo sekoly mpanjakana amin'ny ambaratonga fototra voalohany izay nampiatrano ireo traboina amin'izao. Misy amin'ireo traboina no nandao ny sekoly nandraisana azy ireo vonjomaika ka namonjy ny tranony rehefa ritra ny rano. Toy ihany koa ireo nafindra eny amin'ireo trano lay mitondra ny fanadadiana amintsika hatrany Ravakaradriamanala sy Mamira Samuel. Nandritra ny herinandro ny 20 janoary ka hatramin'ny 13 janoary teo. Izany hoe tamin'ny herinandro lasa teo iny dia tapaka ny fampianarana teto amin'ny EPP Ambodirano Ampefiloha. Isany amin'ireo sekoly mpanjakana amin'ny ambaratonga fototra voalohany voatery nampiatrano traboina moa ity sekoly ity ka nitarika izay fatapahany fampianarana izay. Nanomboka omaly efa nidina ny rano tety ary ritra tanteraka izany androany. Nanapa-kevitra ary ny mpitantana ny sekoly amin'ny hamerenana ny fampianarana ary natomboka androany saingy apahany amin'ireo kilasy eto toerana ihany no nanomboka ny fampianarana tamin'ity androany ity. CCM aloha raisina voalohany nanomboka androany CCM dia hoentanay io fa iresaka amin'ireo traboina roa zay satria ray aman-dreny mpianatra daholo azy rehetrarehetra dia iresaka mangentina amin'ny zareo zay dia teny anam'izay miverina fa raha maty be ny ankizy zanakatsika amin'ny ankapobeny aloha zareo ohatra tsy dia saka tena loatra fa noho tsy afa maloatra dia izay zany nahatonga zareo mitrotokatava hitako anazy. Andala mpamolavolana fandaminana ahafahana mampanao cours de rattrapage ahafahana manenjika ny fandaharam-pampianarana moa ny eto anivon'ny sekoly raha ny nambara ny Tale. Mandidina ny 20,000 ny mpianatra eto anivon'ny sekoly dia isany rotrabona vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny fandalovany Rivodozatsedra. Efitrano sekoly telo eto amin'ny EPP Ampefiloha Ambodirano no mbola ampiasaina andraisan'ny rotrabona tamin'ity androany ity izay ahitana fianakaviana miisa 750 ary misy olona miisa 220. Iray amin'ireo fianakaviana raisiny eto toerana ireo ny fianakaviany Serafin iray mpianakaviana iray. Miakatra hatreny Andohalika ny rano amin'ny tranony raha vao misy ny rotsakorana araka fanazavany. Io moa nanosika azy ifindra vonjomaika ato amin'ity efitrano sekoly iray ahitana fianakaviana 20 ity. Rano efa ritsa vao tsy avy ny orana zany dia ritsa le rano fa rehefa avy ny orana dia feno le rano. Moa le ny aminay koa moa faritra ifa dia ohatrany hoe vao avy le orana dia mitovy be le rano. Mihinana aloha milamina satria samby ohatrany hoe mpiray tanàna dia milamina ny fiarahana ato. Samy mandray andraikitra ny isan-tokantrano eto amin'ny fanadiovana ny toerana. Ny sakafo kosa dia samy mahandro ny azy ny isan-tokantrano. Tsy lavitry ny sekoly miomakomana ny ekipa na mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny Croix Rouge Malagasy manomana ny fananganana trano lay na abri provisoire miisa 2 ho an'ny rotrabona eto anivon'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano izy ireo. Trano lay roa lehibe no atsangana eto ka fenitra rano amin'izany moa ny fanajana ny velaran-tany 3.5 metra toradroa isakolona. Izy atsika izao moa dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny loza voajanahary izay tanterahany Croix Rouge Malagasy nanomboka tamin'ny vanim-potoana nandalovany Rivodozatsedra tamin'ny tapaka volana janoary teo. Namafisiny teo anivon'ny CRM fa ezahan'izy ireo moa ny ametrika ireo fianakaviana izay mahery ny roalina sy ray tsitrabona manerana Madagasikara eny amin'ireo abri provisoire ka atao lara-pamiana amin'izany ireo mipetraka eny anivon'ny EPP ahafahana manohy ny fampianarana.